J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaono ni Fampalalam Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Rejoignez U', 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. U', Malouchaono ni Vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez U'. Nanakoako androany ny teny hoe fitiavana mahandro ny mpifankatia azy. Ny fitiavan'izay tsy tokony atao ambava fa mila borofo mazava sy azo tsapaitanana amin'ny sehatra maro. Tsy mbola hita ny fahavonona seni hanatsara ny tokotanim-pividianana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Maro ireo rekomandasion nataony misehatra maro hisiana fividianana madio, saingy tsy nisy tanteraka hatreto. Maro ny fomba nentim mpifankatia nanamarika ny Saint Valentin androany. Miaina izany toy ny rehetra ihany koa ny manana fahasembanana raha ny fizarana nataona mpivady manana fahasembanany ray. Olona 5 tompon'antoka tamin'ny fakana-kery ny teratany malagasy ray teny Andotam-penaka. Nosariny zandary, mpakakeriny 2 ihany koa no namony ainy nandritra ny fifandonana. Tsy misy fanavahana mitovy amin'ireo sivily mahazo ireo mpanao gazety ao Israel sy Rafa amin'izao fotoana izao. Ny mpanao gazety maty any amin'ireo firenena misy ady ireo izay maherin'ny zato ankehitriny. Ny antsiprian'izay. Alarbi fa 7 ny volana febroary taona 2020 ankafaliana trano tomboky lasia tombo vavy no hitsidiana ny tokantranao amin'ny ality tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampalalam Vaovao atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany arabainy manokana ny ampifankaty rehetra na tratra ny andro androany amin'ny mazay fetiny ampifankaty izay iverenantsika ny makasika an'izay rehefa aveo fanomboantsika ny fampalalam Vaovao. Nanakoako teny rehetra teny androany ilay teny hoe fitiavana mahandro mifankaty azy. Ny fitiavan'izay tsy tokony atao ambava fotsiny ihany fa mila porofo mazava sy azo tsapaitanana ihany koa. Raha ny fiainona ilay hoe ny fitiavana no lehibe indrindra tao anatin'izay 5 taona izay mantsy no nanova sy nanatsara dia tsy ho tahaka izao mantsy ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Gaeton Andriatsilafo. Niverina ary nanakoako teny anivon'ny fiarahamonina indray raha vao nigadona ny volana febroary ilay teny hoe fitiavana mpifankatia. Satria Madagasikara dia isan'ireo firenena mankalaza ny 14 febroary andro ny mpifankatia. Fitiavan'olon-droa no mibahana ary toa milaza fa any am-piangonana sisa no nahenona ilay hoe fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Misy karazany maro ny fitiavana: fitiavan'olon-droa, fitiavana zavatra, fitiavanamana, fitiavana an'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny fihetsehampo ny fitiavana, saingy miditra an-tsehatra ny sehatra hafa rehetra rehefa mipoitra sy misongadina eo anivon'ny fiarahamonina izay fihetsehampo izay. Ny fiarahamonina avy eo no mametraka ny lalàna tsy hisiny ny fioaram-pefy. Ohatra, voasazy ny olona rehefa manolana. Nalaza mihitsy aza moa tatoato fa castration no miandry izay tratra manao izany. Voarara ihany koa no manao firaisana ny karamanjana, miray amin'ny biby sy ny maro hafa. Eny anivon'ny fiarahamonina hatrany miditra an-tsehatra ny fivavahana rehefa anamasina ny fitiavana. Miditra an-tsehatra ihany koa ny fanjakana amin'ny alalan'ny fisoratana. Raha tohizana, miditra an-tsehatra ny mpanakanto ka mivety izany fitiavana izany. Miditra an-tsehatra ireo mpanakanto isan-karazany toy ny tononkalo, sary sokitra, hosodoko, tantara sy ny maro hafa. Avy eny amin'ny fiarahamonina sy amin'ny mahamalagasy ihany koa no miditra an-tsehatra ny fitiavan-tanindrazana. Ny fitiavan-tanindrazana dia midika hoe tsy fivadihan'ny olona amin'ny firenena, ka vonina izy hikatsaka mandrakariva izay azo azy amin'ny lafiny rehetra. Iza tokoa moa raha mbola eto ambonin'ny tany no tsy haniry sy hikatsaka ny filaminana, firenena tsara rindra
matanjaka ara-toekarena, mahavelona sy manana sakafo ambiampy, mateonina, mampirearea sy mampiadam-pinaritra. Indrisy, tsy mahatsapa izany ny vahoaka malagasy ankehitriny, indrindra amin'izao fiainana anaty fantrana lalina izao. Toadino sy lasan-jorom-bala avokoa, vokatra izany ireo karazam-pitiavana no tanysaina teo aloha ireo, izay mivoaka avy any anivon'ny fiarahamonina. Noho izay fahasarotany ny fiainana izay, ady lava eo amin'ny mpifankatia sy ny mpivady no iainana eny anivon'ny fiarahamonina isan'andro. Von'olona sy ratra no manjaka, fanolanana, fisandohana, fakana sy fandrobana fananan'olona. Mila fanovana zany, ampanjaka indray ny tena fitiavana. Izany hoe, tsy tokony hijanona fotsiny ihany amin'ilay fomba fiteny hoe fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Satria raha ny fiainon'ny vahoaka izany tao anatin'ny 5 taona lasa izay no misy vokany, tsy ho tahaka izao ny firenena malagasy sy ny fijalian'ny mponina 5 taona aty aoriana. Iainana ny fitiavana, ampanjakaina ny fitiavana, ary mila porofo mazava sy azo tsapaitanana. Raha miteny araka izany ny olona iray, na iza, na inona andraikitra sy toerana misy azy eto amin'ny firenena, fa hoe tia tanindrazana, dia tokony ho hita sy tsapa amin'ny asa ataony sy ny fihetsiny izany fitiava-tanindrazana izany. Matoa ndatsoratra ny sampana fampalalam-baovao any androany izay fa tontolo ny fividianana. Tsy mbola hita ny fahavononan'ny seni anatsara ny tokotany-pividianana eto Madagasikara ankehitriny raha ny zava-misy. Amin'izao fotoan'izao no jerena ho ny firaisamonim-pirenena ONG Tolotsoa androany. Maro ireo rekomandasion nataon'ny antoko politika ny firaisamonim-pirenena hatramin'ny vondrana irasan'ny-pirenena. Isina fividianana madio eto Madagasikara saingy tsy nisy tanteraka izany hatramin'ny androany. Onona saina. Miandry izay fanapahana ho raisy ny fitondram-panjakana ny amin'ny mety ho fankatoavana anaty ilay volavolana tetandro anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay nampahafantariny seni ny alatsinainy teo ankehitriny ny rehetra. Datim-pifidianana izay marika fa anaingany mpifidy tsy ho ela indray ireo tompona andraikitra amin'izany hiatrika ny vata fandatsahambato. Fifidianana izay mbola lavitry ny madio sy ny mangarahara raha ny fomba fiasan'ny vaomera mahaleo tena misana ny fifidianana. Ny seni sy ny fitondram-panjakana izay nahazo rekomandasion taorian'ny fifidianana ny taona 2024 ary niampy izany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena, vondrona Europeanina, ny vondrona Afrikanina, ny mpanao politika sy firaisamonim-pirenena teto an-toerana. Eny taona teoriana tsy nisy notanterahana ireny isy ny fifidianana madio. Vokany tsy nahazo antoka ny olom-pirenena fa madio ny fifidianana ary voaporofo izany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ambany ny tapa-avitriana. Raha ny hitantsika tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny taondasa manko toa hoe nahita indray tsika to tapandrasana ambany indrindra tanatin'ny tantara-pifidianana eto Madagasikara. Tsy misy ny fanatsarana sy fanovana moa zany amin'ny famindra sy ny fomba fiasa dia toka tsy dia mifanalavitra amin'ny vokatra izay azo tamin'ny fifidianana farany teo ihany no zavatra mety hitranga. Ary zavatra iray koa tsara tsy ahivina matetika rehefa raha ny fifidianana natao teto Madagasikara dia ny taham-pandraisana anjara ambony indrindra foana ny fifidianana filoham-pirenena dia somary latsaka izay rehefa tonga ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ihany koa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Dia ny fanarenana izay no ataoko hoe fanatsarana ray tokony irosoana ary hoe ny fomba hatongavana amin'izay dia ny fandraisana sy ny fampiarana no fanatsarana efa sosikevitra efa imbianimbianina veriny ireo mpisehatra eo anivon'ny fifidianana hatramin'ny taona 2024 no makaty. Anatin'izay ny resaka mety atao hoe fampitoviana ny herijika sy ny fisokafany aina aman-jery ny mety ao anatiny koa ny resaka fameran'ny volana ampiasaina. Atao hoe antraterina ihany dia tsy misy afa-tsy ny mangarahara sy ny zavatra atao ihany ny ahafahana mametraka an'izay fifampitokisana izay. Ahina araka izany no mbola ho fianan'ny tapa-avitrian'ny mpifidy amin'ireo fifidianana ho avy manoloana ny fihetsika mampitondra-tena ny seni. Ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tsy ahivina indroa antaona ny seni sy ireo antoko politika ary firaisamonim-pirenena no nanatanteraka fionana. Nisy ny tsoakevitra avy amin'ireo mpiantsehatra isa-tokony isy ny fifidianana madio saingy tsy nisy notanterahan'ny seni izany. Fihetsika izay nahatonga ireo mpanara-baovao ilaza fa toa sary-mihetsika eo anatrihan'ny mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara fotsiny no nataony ny seni. Nampiantso ireo mpiantsehatra fa no nataony ihany no nataony. Tsy nisy norarahina ny hevitry ny malagasy fa notazan'ny potsiny ihany koa ireo rekomandasion avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena raha tsy aka afa-tsy ny vondrona Europeanina.
Isan'ny rekomandasion ny vondrona Eoropeana ny taona 2024 ny famerana ny vola ampiasain'ny kandida sy ny fanaramaso ny fampiasam-bolany, ny fanomezana sehatra ilay CCVP na ny commission de contrôle de financement de la vie politique. Eo ihany koa ny famelana malalaka sy ny fahefanany CENI eo ampanatanterana ny asany iantohana ny tena fahaleovantenany. Ny fanatsarana ny fananana antoka ny fangararany risy-pifidianana raha tsy ilaza fa tsy ny tokony ampiasana ny carte identifiant unique. Ny fanomezana sehatra malalaka ny mpanao gazety mandritra ny zotra-pifidianana. Isan'ny rekomandasion ihany koa ny fametrahana ny ANRCM na ny Autorité nationale de la communication médiatisée izay tsy vita mandrakandroany sy ny maro hafa. Santionany tamin'ireo rekomandasion ny vondrona Eoropeana ireo izay nifanjohy ihany koa tamin'ny an'ireo mpanao politika sy firaisamon'ny pirenena malagasy. Saingy tsy nisy ny aino araky ny fomba fiteny ka io fifidianana tsy madio sy mangarary io hatrany no tanterahana sy mbola kasaina ho tanterahana. Voka-pifidianana efa fantatra mialoha izay isan'ny nahatonga ny malagasy tsy nandeha nifidy tamin'ny fifidianana farany teo. Izao indray nampiakarina ny caution ho an'ireo izay maniry ho kandida amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay mety ampiana indray io tapa-avitriana efa ambany io hoy ny faneho-kevitra. Fa nitatsika teo zao raha resaka fandraisana anjara fotsiny niakatra ny antoka ho an'ny taratasy piritsaha fidiana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary raha ny tolo-kevitra izay nataon'ny voamera maleo tena am'sana fifidianana tamin'ny alatsinainy koa dia manaraka an'izay fironana izay hoe miakatra ny antoka zany dia mametra-panontaniana ihany zany hoe lasa kilalao an'ny olona manam-bola ve zany sisa ny fifidianana fa tsy ho an'ireo olona ataoko hoe mety manana tsara sitrapo sy mana finiavana hitondra fanatsarana fa noho tsy fisiny zay hoety manana izay dia lasa voafehan'ny olombitsy ny izay tontolo mpifidianana izay amin'ny akabeany ary izay koa io dia mety misy fiatraikany amin'ireo fitapandraisana anjara ihany satria mety tsy ho voasolo tena ao anatin'ilay safidy omenan'ny mpifidy hoe rehefa-kevitra rehetra zany fa izay olona afaka sy manana ihany no voasolo tena ho isafidianana ao anatin'izay dia misy ampahan'olona zany izay mety hoe tsy manana solo-tena ahafahany andatsahany vato sy fanaraka amin'ny safidiny. Tsy ivona nanao fanambarana omaly ny kolektifan'ny malagasy ary mitaky fifidianana madio sy mangarahara, mitaky fifampiresahana anatsarana ny tokontany-pifidianana. Raha toy ny teo aloha ny fahadiovan'ny tokotany sy ny fitsipy-talao, tompona ndraikitra amin'izay mety iseho ny CENI sy ireo mety hanosika azy hanao osika na mivantana na ankolaka. Ankoatra izay, miandry ihany koa ny ONG Tolotsoa ny amin'ny fanatanterahany Andrajoelo ny fampanantenany tamin'ny fampelezan-kevitra, ny amin'ny firosoana amin'ny fifidianana eny anivon'ny faritra sy ny faritany. Tamin'ny aino manjerim-panjakana no nilazana izany hita ny malagasy rehetra ka tsy tokony atao kopaka-mbava tahaka ny mahazatra hoy ity firaisamon'ny pirenena ity. Ny fitsinjaram-pahefana izay tsy mbola hita taratra eto amin'ny firenena fa ny mifanohitra amin'izay no mitranga, mivangongo ary vao maika ho ampina ny fahefan'ny eo anivon'ny fanjakana Fevrier amin'ny fametrahana ireo sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika. Tranga izay manalavitra ny fitsinjaram-pahefana ambetindresaky ny mpitondra. 7 febroary androany rampitso ny 5 febroary mifarana rampitso ny fisoratana anarana amin'ny fanavaozana isan'ny taona. Lisitra ny mpifidy eto Madagasikara na ny ralina efa maro ankila ny lesoka tsikatra raha ny fanazavany lose fokotany na teo azan'ny fanentanana samy hafa atao anatin'izay isana hitana tranga maro ohatra ny tany Ambatondra Zaka. Ifarana rampitso ny fisoratana anarana amin'ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy na ny RAL. Mialohan'izay, misy ny fanentanana afara ny natao tamin'ireo olona feno taona mbola tokony hiditra ao anatin'izany, izay nataony ny siaratsa mangaika ny CENI atao amin'ny faritra aloatra mangoro androany. Lono efa eo ampelantanana rano maly 12 ny volana febroary zany dia teo amin'ny kilo rivo maherikely teo zany ny fisolitra zany hoe nisy azo ho an'ny district Ambatondra Zaka zany fa ho an'ny faritra loatra mangoro amin'ny ankapobeny zany mbola eo ampiandrasana zay zahay satria mivelatra le faritra loatra mangoro hatrany Osibianala hatrany Andilamena Amparavaravolo Moramanga rehefa tonga moa zay dia tsy maintsy ampahafantarina antsika ihany ho an'ny Ambatondra Zaka zany dia eo amin'ny 3,000 eo maherikely eo ny fitombona hita zany ho an'ny district Ambatondra Zaka amin'izay tarimarika zay. Mifanohitra amin'ny voalaza ny CENI ny zava-misy eny anivon'ny fokotany, antony mbola betsaka ireo vahoaka no mametra-panontaniana raha ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy na tsy, na eo aza ny fahavitrihan'ny olona misoratra anarana. Ankoatra izay naoriny ny CENI ny lisitra tena ampelantanan'izy ireo hatrany fanadihadiana natao tao amin'ny fokotany Antsimindrova. Zany nazo an'ilay taratasy mangamanga
soratra anarany taty amin'ny fokontany na taratasy mangamanga nefa jerena tsisy anarany eo anatin'le lista. Misy be moa ny sasany dia sady tsy nahazo an'le taratasy mangamanga ny tsy tafiditra tao anatin'ny lista mihitsy. Dia tany dia efa tsy hita ho azy teny nantavona ho azy tany ny anarany. Ary misy kosa ny amin'ny sasany dia tsy nahazo karta tonga dia tsy azo amin'izao fotsiny. Listra fanle olona manao fanamarihana zao mijery ny anarany na tafiditra izy na tsy tafiditra tamin'le teo mba fanny soratra dia tsisy eto fa efa nalainy siny fa elaela izy zay fa rairay volana mahery fa volana teo hoe zay. Navitrika amin'ny ankapobeny ny olona ny soratra anarana tao anatiny nisy alisitry ny mpividy ho annisy Antsimindrovo. Manodidina nisy 770 ny tapavitriana ho an'ny distrika ny Ambatondrazaka mahery ny nisy 3,000 no fa fitombony ny isan'ny nisy mpividy ny soratra anarana. Fa commissaire sy contrôleur du commerce roa avy ary olona iray hafa no nahitra ponja vonjamaika eny Antanimora amin'izao fotoana izao no ny fanaovana kolokolo tamin'ireo mpandraharaha vahiny misehatra amin'ny fiarakodia eto amintsika. Isa lasibatra tamin'izany ireo teratany Sonosy Indiana Gaëtan Andriatsilava. Commissaire du commerce roa, contrôleur du commerce roa ary olona iray hafa mpijirika mpanome loharano Vaovao no nahiditra ponja vonjamaika no ny fitakena vola tsy aradrariny amin'ireo mpandraharaha vahiny misehatra amin'ny fiarakodia eto amintsika. Midina ifotony manao fitsiriana izy ireo tsy mitondra ordre de mission official ka manambana ampandola-mandy sy ampiditra ponja raha tsy mandoa izay takiny ka ireo mpandraharaha sinoa sy indiana no tena lasibatra tamin'izany. Ankoatra ireo mpiasan'ny ministera efatra ireo, olona iray hafa no mijery sy mamantatra izay mpandraharaha afaka irosona amin'izay ambana sy fandrahonana izay. Taoriny ny fanadiadiana nataon'ny Bianco nampiakarina teny amin'ny Pâques izy ireo ny 12 Fevroary lasa teo ka nahiditra vonjimaika eny Antanimora eo ampiandrasana ny fotoam-pitsarana azy ireo. Ankoatra ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny varotra sy indostria, voatazona vonjimaika ihany koa ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Beroboka, distrika ny Belo sur Turbine. Io ben'ny tanàna io izay nikasa hanome 10 miety sy 4 tapitrisa ariary ny zandary ho tambiny mifampitsorana olona iray voasambotra no izy naharaisana fitarainana maro. Io ben'ny tanàna ho Beroboka io ihany koa izay efa naharaisana fitarainana maro ary voalaza fa piaro ireo dahalo raindahany sy ireo mpakankeriny ao amin'ny distrika ny Belo sur Turbine. Atolotra ny fampanoavana ao Morondava io ben'ny tanàna io sy ilay olona nangatahany avotsitra. Tontolon'ny toe-karena no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Ny tombo mizahantany teto Madagasikara nitona 320 maro ankilan'izay ny olana tamin'ny fandraisana azy ireo ho an'ny mpitaridia izay nahitana fienana taorian'ny Covid-19. Ny firenena izay mila manao ezaka manokana ihany koa mahakasika ny fanarenana ny kompania pitaterina nabakabaka izay mandoalika tanteraka amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy hisy akon'ny vantana amin'ny sehatra ny fizahantany manomboka eto. Nahitana fitombona hatramin'ny 7,100 ary nantondasany mizahantany raha ny antotanisana voaka ho an'ny taona 3,20. Ny sedra olana ankilany mpisehatra teto Madagasikara tamin'ny fandraisana azy ireo. Isan'izany ny mpitaridia izay niena 5 hatramin'ny 1,100 no ny fahaverezana asa nandritra ny Covid-19. Tena nandritra ny tena hoe toute l'année 2023 zany tena hita nanomboka tany amin'ny janvier ka hatrany amin'ny farany taona dia hita tsy ampy le mpisehatra zany le kita. Mety hoe nisy ankony teo anatin'ilay crise 2020 tamin'ny Covid nisy le fuite de cerveau, fuite de compétence ny ala tao anatin'ny sehatra ny ankamaroa mety nisy an'izay fa nazanaty zany le mbola betsaka ihany koa ny mpisehatra ny janona dia tao anatin'ireo mijanona ireo zany natany anaty ala, anatina parka, anatina tour opérateur tena betsaka ny mpiasa zany, betsaka ny asa zany tamin'iny taona iny. Lojika io fitombo mizahantany io indrindra taorian'ny Covid-19. Antony, ny farana avokoa ny fepetra samihafa tsy nafahansehatra ny velatra araka ny tokony ho izy. Raha ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena ohatra, tratra ny 7,100 mizahantany talohan'ny Covid-19 ny taona 3,20. Izany hoe, mizahantany nandidina ny 2,5 lavitrisa. Raha ho an'ireo nosy rahavavy toa ny Maorisy, efa mananika ny tatalohany Covid-19 ihany koa ny mizahantany amin'izao fotoana izao. Raha nananika ny 4 hety sy 1 tapitrisa zany ny taona 7,20. 3 hety sy 1 tapitrisa zany ny taona 3,20.
raha ny taremarika navoaka ny banque centrale any an-toerana. Ireo no midika fa tsy tokony isehosehoana ny fitombon'ny taremarika mahakasika ny mpizahan-tany. Lojika io ary nampametra-panontaniana raha mbola niendray amin'izao fotoana izao. Raha niodina nanaraka ny fandihan'ny sehatra ny mpizahan-tany avokoa ny toe-karena sy ireo orinasa mpanjakana samihafa ny velany. Magaga, tsy izay ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Potika tanteraka ny kompani pitaterana nabakabaka Madagascar Airlines, izay efa nilaza ny tsy afaka natanteraka ny sidina iraisampirenena intsony. Tsy misy ny fiaramanidina ampiasaina ary mavesatra ny trosa baben'ny orinasa. Ny fahatombana ny sidina na iraisampirenena regionaly sy nasionaly, izay miantoka ny fahatongavany mpizahan-tany sy ny faharisiany hitsidika ny firenena iray, ka asa anahoana ny fiatrian'izany ho an'ny firenena. Fanontonany maro zao no efa nangatan'ireo orinasa misehatra amin'ny fampindramam-bola madinika ny fahafahana mindram-bola mivantana amin'ny banky foibe. Tsy mbola misy valany izany hatramin'izao ary mitony fifampidiniana sy ny dinika hono tale jeneraly na orinasa mpampindram-bola madinika iray onona saina. Miparitaka manerana ny nosy hatrany amin'ny toerana sarodalana ireny orinasa misehatra amin'ny fampindramam-bola madinika ireny na ny microfinance. Miamitombo hatrany ny mpisehatra amin'izany noho ny filan'ny mpanjifa miamaro. Olotsotra, mpiasa tena, orinasa madinika sy salatsala no mamaritra ny 20 hatramin'ny 900 ireo mpindram-bola. Azo atao ny manatsara ny tolotra toy ny fampianana ny tanjanam-bola, saingolana ny tsy mbola fahafahan'ireo microfinance, mindram-bola mivantana amin'ny banky foibe. Fiara-miasa izay efa nangatan'ireo mpitantana orinasa mampindram-bola madinika hatramin'ny ela saingy tsy mbola totosa hatramin'izao. Tsy mitsahatra ny banky foibe miresaka aminay. Atreto zany dia mino sy manantena izay fa ao anatin'ny lahara-pahamehan'ny banky foibe le izy. Tahambola mantsy misy zavatra be dia be no manao anazy io. Voalohany indrindra miditra ny taux d'inflation. Taux d'inflation dia zavatra déterminant be amin'ny fikirakirana ara-bola rehetra. Dia misy koa hitanareo tsara no taorian'ny crise ny Ukraine sy ny tariny niakatra daholo ny vidin-javatra rehetra, mena ny fahafahan'ny olona mamerina volany amin'ny ankapobeny. Misy zavatra be dia be izay zany no mahatonga na tsy afaka mamaly anao hoe mena zao na zao fa mino fa ny banque foibe manana andraikitra amin'ny alalan'ny CSPF, Commission de supervision des banques établissements financiers, ao anatin'ny adidiny satria izay manome information isam-bolana makany. Anatsara ny tontolo ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny fahitan'ny orinasa mpampindram-bola madinika sy ny banky foibe marimaritra iraisana raha ny fanio-kevitra hatrany. Ankoatra izay no tanterahana androany teny Antsahavola ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpiasa mendrika teo anivon'ny PAMF. Ao anatin'izay tontolo ny fandrarana ara-bola izay hatrany dia mivoatra manaraka ny toetrandro sy ny trakefa nanan'ireo mpisehatra. Amin'izany ny fandrarana ara-bola eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ireo mpisehatra izay nanamafy fa ilaina ny mangoro-karena ary tsy voatery ho ratsy araka ny fomba fijery mahazatra akory ny fidirana ao anatin'izay sehatra izay. Ka eto Andriaka Tsilavo. Ilaina ary zava-dehibe ny misehatra amin'ny fampindramam-bola raha ny zava-misy eto amintsika ankehitriny no jerena hoy ireo mpisehatra. Ahafana miroso amin'izany, omena fahafana handray anjara ireo olotsotra amin'ny alalan'ny fividianana action. Afaka mividy action 10 amin'ny R2 ny olotsotra iray izay ampitaona. Tanjona amin'izany ny ametrahana lova ho an'ny taranaka amin'ny fomba hafa ka tsy voatery ho tany na trano na fiara tahaka ny mahazatra intsony. Hatramin'izay zany dia mividy tanitsika, mividy tranontsika, izay ny tena ohatrany hoe lova lehibe ho apetraka amin'ny taranaka. Raha mahita fa zany hoe tany fitraritra zany amin'izao fotoana izao sarosarotra ihany no zahoana zany raha jerena fahefa-vidin'ny malagasy. Kanefa rehefa mividy an'izany action zany nareo dia azonao apetraka zany ho lova iny taranaka reny. Ary tsy vitany hoe raha mividy nareo 200 000 ariary androany, rehefa io action 200 000 ariary io mety volasa 500 000 ariary rehefa lova iny zanakao na 1 million ariary, zay no mifandrindra hitongo folo avo no ny teo aloha zany ny lanjan'le action. Amin'ny tontolo ny fandraharahana ara-bola misy ilay antsoina hoe mutualiste ary misy ny non mutualiste. Rehefa miditra anatin'ilay sehatra ny olona iray dia lasa tompony avy hatrany satria mandola tsakemoka, ary izay no antsoina hoe mutualiste. Ho an'ny non mutualiste
dia ireo olon-tsotra mpanambola na vondron'olona no mitondra vola ka ino no atao ren'ny vola sosialy hoentina manomboka ilay asa sy hoentina miasa mitombo tsikelikely amin'ny alalan'ny vokatra isan-taona ilay ren'ny vola sosialy. Dia izay mahasamihafa an'ilay izy araka ny laviko teo ho an'ny mutualiste mandeha ho azy ilay fidirana sy fitombola ilay ren'ny vola sosialy satria misy anjara biriky entin'ilay olona miditra ao anatin'ilay sehatra hatrany hatrany. Ho an'ny tsy mutualiste kosa dia tsy maintsy mitady izay fomba ampitomboana n'ilay ren'ny vola sosialy entina miasa mba ahafahana manaja ifepetra rehetra ilaina ahafahana mampitombo ny fampisamboram-bola amin'ny ankapobeny. Tokony hiova ny fomba fiterin'ny malagasy amin'ny fikirakirana ny vola raha ny fanazavana. Tsy voatery ho ratsy hatrany ny filazana fa mangoro-karena ny olona iray. Ilaina ny mangoro-karena ahafahana hana-karena, tsy afaka mana-karena no raha tsy mangoro-karena. Hatramin'izay zany a dia tongona-molotra ny olona mangoro-karena, tsy tokony izay intsony izy amin'izao fotoana izao. Fa amin'izao fotoana izao a oka ijoro ny malagasy angoro-karena, malagasy tsirairay fa ho lasa mana-karena, zay zany le izy. Ianao tsy afaka angoro-karena raha tsy afaka mana-karena ianao raha tsy mangoro-karena fa atao amin'ny ara-dalàna zay zavatra izay sy amin'ny herim-po mamokatra. Tanjona raha ny fanazavana hatrany ny ampivoatra ny toe-karena malagasy sy ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina amin'ny alalan'ny fandraharahana ara-bola. Io sehatra ny fandraharahana ara-bola io izay efa misy karazany maro raha ny eto Madagasikara manokana no resahana. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny vaovao misongadina sy fanadiadiana hoentina aminao rehefa avy eo isan'izany. Ny akon'ny fanamariana ny andro ny mpifankatia ho an'ny androany ary anam-bahiny miavaka sika ao anatin'izay koa anasana anao tsy saraka aminay hatrany. Mandra-peona vetivety ary. Efa miandranao amin'ny telma ny smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sady afaka lohanao tsikelikely mandritra ny enina na 5 na 12 volana mbola mahazo bonus 50 mégabe zao ianao miaraka amin'ny zara kado ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 10,4 ariary isan'andro tonga vaingana any amin'ny telma shop. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique, équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix, informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données, management et administration des affaires, option finance et comptabilité, entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales, option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Fer 5, calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Vaovao Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite.
Tananao Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamerina ny arabatra ny tombo klasia tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity araka ny efa natsidiko tany am-piandohana dia androany fa 14 ny volana febroary ny andro natokana karazana ny fetiny ampifankatia fomba vahiny iray izay maro mpankalaza manerana izao tontolo izao izy ity ary isany mankalaza zany ihany koa ny eto Madagasikara nandritra ny taona maro. Kalazana ny fetiny mpifankatia fa maritany besin'ny maro ny fa 14 febroary. Raha tamin'ity taona ity dia nifanindry indray tamin'ny alarobiny lavenina ity fankalazana ity toy ny tamin'ny taona 24 amin'ity androany ity no fanararotana ivoahana ny trano sy anehoana fifankatiavana ho ity ampivady iray izay totsy ny mpanao gazety ity. Saint Valentin aloha fetiny mifankatiavana dia zay koa mifankatia kely zay io androany mba nakarepo kely mba nanao nankapely le Saint Valentin mba niara sakafo nankafalifaly ny madamo tandroany ka fotoana mifankatiavana sanandro fa mba manjanjara kely amin'ny fetiny fitiavana dia zay zany voanay teto androany ka. Malina atrantry ny mpifankatia ny fanjifana voninkazo sy fanomezana maro samihafa rehefa fetiny mpifankatia tahaka izao ka misy amin'ireo ampivarotra no manao fianam-bidy mba hanomezana afafapo azy ireo. Amin'izao ihany no misy satria resaka voninkazo dia ohatrany hoe isaky ny événement fête mpifankatia zao na fête de mère, fête de père. Zany misy ny client-nay indrindra amin'izao Saint Valentin zao manao offre zay Saint Valentin zay manao offre spéciale fa andavanandro zay manao promotion offre. Samy manana ny famaritany sy ny fomba fankalazany Saint Valentin ny tsirairay ary ny fanadiadiana natao. Misy aza ny milaza fa tsy mankalaza izany fa hoe efa mankalaza izany isanandro isy ny asakazany. Raha tokony tena izy izany tokony hoe mpivady ihany manao an'ilay izy fa tsy hoe izay olona rehetrarehetra. Raha hoe ankizy psipasipy ve dia hoe fankalaza Saint Valentin. Azoko an'izany Saint Valentin zany tsy tena hoe mpifankatia fotsiny fa ohatrany hoe vraiment fête de l'amour dia na mpinamana na prêt-à-pot dia ohatrany hoe fampisehoana fitiavana entre antsika zany ilay izy. Tsy martyry antsoina hoe Valentin dia maty martyry izy noho ny amin'ny resaka hoe fitiavana dia lasa taty aoriana ilay izy lasa natao ohatrany hoe fêten'ny couple le Saint Valentin taty aoriana na dia mety hoe tsisy idiran'ilay Valentin nanao martyry tamin'izany mihitsy aran'ilay izy. Tany am-piandohana natao izao fankalazana izao hanehoana fitiavana ny olona akaiky toy ny havana, ny namana, ny apray-tanàna. Taty aoriana niova tanteraka ho fankalazana ny andro ny mpifankatia ny 14 ny volana febroary. Niparitaka tamin'ny firenena maro io fankalazana io nandritra ny fotoana maro ary isan'izany i Madagasikara. Ao anatin'izay fanamariana ny fety mpifankatia izay dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Razafindrakoto lala sy razafinjato fela miarabanareo tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao. Anarana tsy azoviana ny maro zany razafinjato fela izany fantatra amin'ny famoronana ny fikambanana sembana amin'joro no remim-pianakaviana ihany koa ary manambady tonga ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Fanontaniana voalohany apetrako aminareo ry izy mivady dia ny hoe firy-taona ianareo zany miaraka nanahoana zany na voalohany zany hoentitsika rafitinina ao anatin'izao fanamarinana ny fety mifankatia izao. Miraba ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny Kolo TV ny tenako
marina tokoa manambady aho a manambady andrasafindrakoto lala 5 taona novadiana zany zao zahay mivady dia mananjanaka roa vavy efa lehibe 5 taona sy 13 taona. 5 taona novadiana lala nanahoana ny fionana tamin'izany fotoana iza nanao ny premier pas tao anatin'izay sa tonga dia pimaso kely tao anatiny dia efa miaraba ny mpanaraka ny fandarana dia miarabanao iva ohatran'ny fomba ny anina rehetra aloha hoe ny lehilahy foana no manao ny premier pas ary tao anatin'ny tontolon'ny fahasembanana no mifankahitana zany hoe tao anatin'ny fikambanana zany dia tao no mifankahita dia izay. Nanahoana ny teny voalohany natao lala ho an'ny fiela tamin'izany raha azontsika zaraina ho an'ny mpanaraka ny vaovao? Izy moa zany ohatran'ny hoe tantaran'ny fiaina kitiavana mihitsy raha hoe zay ny angamba ny alatany anazy satria izy zany aloha amin'ny toetrany dia tia mampiarapiaraka olona izy tam'izany hoe ihana miaraka amin'ny ianina dia zaho no miteny taminy hoe ary raha ohatra ka tsika sianao dia sy ohatra somary ankina kely zay izy fa aveo zany fanerasera teny dia niaraka. Ao anatin'izay indrindra tsy nisy olana ve zay fananana fahasembanana izay sa vao maika karazana hery ny sitonanareo roa indray hoe andao tsika roa no hiara-dia zany ao anatin'izay fanambadiana izany mantsy fiainana mandrakizay ho an'ny ankamaroany. Marina aloha hoe mpivady samy manana fahasembanany izay roa zany ary ny safidy mihitsy hoe aloha hivady zany hoe za zany safidy mihitsy hoe aleoko manambady lehilahy sembana ohatrana izy koa nanany eritreritra koa zany aloha ny manambady vehivavy manana fahasembanana satria raha ny ambiko manokana ohatra zany dia efa nity olona hafa ihany ty antany aloha zany tsy manana fahasembanana fa hitako hoe tsy mety amiko le izy mipetraka foana na misy ezaka efa ataon'le lehilahy raha fa ianao zany izay manana fahasembanana raha tonga dia manana complexe ho azy zany dia trany mametraka olana foana dia tsy mety dia aleo tonga dia hoe olona manana fahasembanana ohatran'ny tena ihany no miaraka ary matoa naharitra ny fanambadianay zao hoe 5 taona dia efa azo lazaina mihitsy zany hoe naharitra ary nateza dia tena hoe hitako hoe nety zany le fiarahan'le couple hoe samy manana fahasembanana zahay mifampicomprendre be zany amin'le fanatanterahana n'le fiainana ao an-tokantrano indrindra rehefa eo amin'le marary eo tena atsapahanao zany atserovanao hoe olona manana fahasembanana ianao dia le vadinao mahafantatra an'izay tsy fahafahanao hoe manampy izay zany satria za zany ohatra hoe raha vao manala n'ity appareilko ity dia tena tsy afaka manampy mihitsy zany dia izy micomprendre an'izay zany hoe hay le vadiko ity sembana dia tsy manana olana mihitsy ana sanatria marary ary izy zany dia efa izy ihany nefa mahay mikarakara tena no azo rery eo tsisy olana mihitsy amin'izay. Ho an'ny lalakoa ve ao anatin'izay mitovitovy amin'izay ihany ny antony safidy hoe alao olona manana fahasembanana mitovy amin'ny tena no ndeha safidiana ao anatin'ny maro. Tena zay mihitsy tena tsy nieritreritra niaraka tamin'ny olona hoe matanjaka mihitsy satria nitoetrako zany za somary ohatran'ny kizikizitina hafahafa zay dia raha sanatrika hoe le mampiaraka hoe raha olona roa miaraka zany tsy maintsy misy ny ady ohatra zany ka raha any amin'le fahasembanana no ataoko hifandatsana tena mety misy zavatra hoe mety misy fikasia tanana na ohatrany efa tsy tokony misy an'izay ngamba ao anatin'le izy dia araka ny teneniny teo hoe mety le fiarahana mifameno amin'ny ankapobeny aloha tamin'ny voalohany ho anay izy tsy olana fa manodidina ny tena nanana olana raha izay aloha tsy tena ka tao anatin'izay indrindra tamin'ny voalohany nanahoana ny fahitan'ny fianakaviana ny fiarahamonina tamin'izany ve tsy nisy hoe karazana tondra ny mety tsikerana ny fanakatsakanana samy hafa misy mihitsy aloha misy natako hoe raha ohatra hoe nireny niteraka fotsy dia nitena zay fa ny amoa tonga dia valy teny ataoko hoe boribory angamba ny lazaka azy io ntiako dia io aloha dia hitantsika eo teo dia izay mamany koa ohatran'izany tamin'ny ny azy moa tena hafa mihitsy raha hoe nieritreritra ny mamany zany hafa mihitsy vazany tsara fa reny hoe reny comprendre kokoa hoe mahay manaja ary marina zany raha hoe amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny zany ny couple hoe valide sy handicapé zany raha vazany anankiray lamina mihitsy le asa hoe nahoana le toetran'le olona fa
raha tsika gasy aloha izy ohatran'ny sarotra misy manambady misy couple handicapé sy non handicapé a mety le izy fa raha hoe ry fijerevana azy amin'izao raha hoe manao jery todika le izy fotsiny raha lehilahy le sembana de metimety any le izy fa matetika raha le vehivavy no sembana fa le lehilahy no matanjaka de misy olana kely any le fiarahan'le mpivady ao anatin'ny fanamariana ny andro ny hoan'ny mpifankatia sika ho any androany inona ny tena isan'ny fototra iorena ny fitiavanareo fela raha fitiantsika ao anatina teny vitsivitsy moa zany na fehezanteny vitsivitsy zay hoentinao any androany za aloha zany de tena samy teny hoe mifankatia zay mivady tena hoe tokantrano hanjakan'ny fifankatiavana ary nisy fototra tokoa ny orenan'izany tokantrano zany matoa naharitra nandritra ny 5 taona de misy fototra anankitelo le izy de ny voalohany ao ny fifanajana hoe fa tsy fanajana misy fahasamihafana mihitsy zay teny zay hoe fifanajana sy fanajana de ho anay zany zay fifanajana zay hoe za manaja azy izy manaja anahy rehefa fantatra hoe zavatra tsy tiany de ezahako tsy atao ary rehefa zavatra tsy tiako koa de ezahany tsy atao de zahay mivady moa zany de tsy mifampisalasala mihitsy miteny an'izay zavatra zay hoe mba tsy tiako nataonao ry na tsy tiako nataonao ry faharoa manarakarak'izay de aoko ny fifandeferana mahay mifamela heloka zany satria ianao mahatsapa hoe olombelona mandeha tany ary miloloha lanitra tsy afaka hoe tena itompiteny fatratra fa tsy hanao an'ity fahadsony ity fa mila koa zany hoe fandefitra de zay mifamela heloka ary fahatelo de anisan'ny fototra iorenan'ny fitiavana koa ny fananana hoe centre d'intérêt iombonana de io tena manamafy ny fifankatiavan'ny mpivady mihitsy io hoe misy fialam-boly iraisana de raha tahaka ilay mpivady zao ohatra de tia milalao karatra de tia mandray vahiny ao an-trano de rehefa izay zany de tsy misy hoe mifampatezitra na de tia mitsangatsangana manao vacances samihafa zany zany ny fialam-bolinay de tena hoe miara-mironana tena hoe mahafinaritra mihitsy zany fa raha vao le couple manko hoe raha le ramose tia an'izao le vehivavy tsy tia an'izao de raikitra ka anatin'izay indrindra lala azo kolokoloina tsara ve azo atao ny manana an'ireo toetra telo ireo satria hitantsika zava-misy any anivy ny fiarahamonina efa betsaka no milaza amin'izao fotoan'izao fa hoe rehefa tsy mety de tsy mety ny fiarahana ho an'olon-droa fa ireo toetra telo ireo fe ao anatiny amiko loha tokony isy zay raha tena anina satria raha ohatrany anay sisy talohan'ny vadianay efa niaraka efa taona zay de tsika malagasy manana le fomba le hoe mifampizaha toetra sy ohatr'izany ka raha tena nanaraka an'izay hoe tao anatin'le fiarahana tsy hoe miaraka fotsiny fe miaraka fa raha manana eritreritra hoe tena hoe hovady le olona zany de efa tokony jerevany hoe aiza mety ety inona mety tsy ety zay le mifampizaha toetra zany ka raha am'izay anao no miteny hoe rehefa tsy mety de tsy mety de manaiky fa io fa rehefa manaiky ianao manko aloha tsy fantatro aloha fa ho anay mananokana hoe amin'ny maha kristianina zany hoe une fois ianao manaiky manao an'le voady ery ambony altary ery zany de tena zava-dehibe iny fa tsy tokony hoe manaikinaiky eo fotsiny fa rehefa aveo tsy araka iny le zavatra atao zany hoe tsika maranana ny fivahiniananareo atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alety tsy misy olona angambany ataoko hoe velinaina tsy manana an'izany fitiavana zany raha mbola mitempy ihany koa ny fo ao anatiny inona fela sy lala no isan'ny afatra tsipinareo ho an'ny mpifankatia rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity alety ny angambany hoe ny afatra omeko ny tanora amin'izao fotoana zany de fanamafisana le zavatra efa niteneninay teo ihany hoe le tonga de mivady fotsiny hoe hiaraka 3 volana de mivady aloha zany hitako hoe zavatra tsy mety loatra fa tena hoe ilaina ny fiarahana ao anatina fotoana elaela tsy ela be loatra koa nefa fa elaela afahanao mahita hoe inona mety ety ary io tsy hoe le olona tianao ihany fa na ny fianakaviany koa raha ilaina jerevana hoe manahoana moa zany ny fandraisan'ny fianakaviany anah ohatr'izany hoe mila mazaka ny fianakaviana zany misy an'izay ihany aloha tena tsy maintsy misy zay ka io amin'ny fomba fitentsika hoe raha tiana ny vady rafozana tsy maintsy ao anatin'izay de tsy hoe tsy mivadinao ihany zany fa le fianakaviana mihitsy atao entre parenthèse hoe vadiana zany amin'le zavatra reny zay zany ngamba ataoko hoe le fizahan-toetra io zany zavatra ngeza be de le zavatra anankitelo efa tehana hoe mbola averina tsara hoe
ny fifanajana ny fifandeferana dia le hoe fananana zavatra centre d'intérêt iombonana zany hoe samy tia satria raha ohatra fotsiny hoe ndray tia manasa olona nefa ndray mandoto volisy izy dia fa adysaritaka ngizy dia tsy ny antefabetsaka ho an'ny tanora zay afatra anatsipalaly zay fa ho an'ny fela manokana ho an'ny mpifankatia rehetra mihitsy manomboka amin'ny tanora hatramin'ny olobe. Ny afatra ngamba aloha indrindra aloha hoe ho an'ny tanora rehefa nandinika satria fa melehibe le zanaka dia ohatra ny efa manomboka efa mialaala tsikelikely aminay dia hitako zany hoe ny vadiny tena hipetraka hiaraka aminao mandrakizay dikan'izay tena aza maikamaika ny anambady reto aloha fa tena hoe mahaiza mifidy tsara ny olona ovadianao satria io ny tena hoe hiaraka aminao zany mandrakizay dia tsara ihany koa ny hoe rehefa tia dia tena mitia amin'ny fo manontolo zato isan-jato mihitsy dia mirary andro tsara ho antsika mpifankatia rehetra dia ny tsy manambady oka mba hanambady ary ahisa fidy vady dia izay manambady dia oka haritra hatramin'ny farany. Ho an'ny androany ve nisy porofom-pitiavana manokana natolotry lala fela na ifelana nolotra zay ho lala sa na nahoana sa hoe efa Saint Valentin foana isan'andro analambady ngamba atao hoe zay mihitsy ngambany hoe izy iva hoe Saint Valentin foana ngamba satria efa lehibe ihany koa lorona zany zany amin'ny taona zany taloha manko hoe mbola afaka antao aloha dia kely vidy zavatra reny na fa hoe ny fiarahana amin'ny sakafo saotra zany ny zavatra hoe ary zavatra mahafinaritra anay koa. Misy anapiko kely fotsiny nanotaliko anazy zao vao maraina toera hoe eo alohan'ny ery amboniny malona fandrinana ery moa misy cœur be zay zany ataoko haingitrano avy any aminy fanomezana avy any aminao ana tamin'ny Saint Valentin telo taona lasa ngam'izay dia misy soratra hoe plus que hier moins que demain je t'aime dia hoe arinona zao mba nomenao an'andro ano dia izay no naveriny anahy dia sady noroan'ny fomba lala no mila jereny fela ao anatin'izay fa tsy ina le hoe plus que hier moins que demain je t'aime dia izay no niteneniny dia mifanoriko izay mivady dia ampy tsara izay fanamariana ny androandroany. Akasitrany lala sy fela tao anatin'izay fizaran'izay fanohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity miakatra ny rano atoa masina amin'izao fotoan'izao fokontany maro no dibo-drano ka isan'izany ao Ambojafy avaratra betsaka ankilan'ireo mponina no tsy afaka mandonitra ny fonenany noho ny tsy fandriam-pahalemana na eo azy izay fiakaran'ny rano efa tonga any amin'ny atsasaky ny avo ny trano izay kolotoa masina. Ety Ambojafy avaratra parcelle 1431 manodidina ny kianjany le malady Eric toerana izay voalaza fa anorena ny fitotram-panjakana ny building mora nanomboka ny taona 2020 fa mandraka ity ny androany nampitondra faisana ny mponina ety ny fanotofana ny tany izay nataony ny fanjakana kanefa tsy nisy fanorenana building akory hatramin'izao ny vahoaka manodidina no miaina ao anatin'ny rano isaky ny avy ny orana saika ny fokotany iray manontolo no dibo-drano tanteraka atry ny alina teo amin'ny fito sasana ny valo io raha tsy sardiso fa niakatra kely izy loha dia avy eo dia nentombo dia ziska ny hatrany izay rehetrarehetra amin'ity zao dia atao an-trano daholo izay telo trano io fa le tetsy amin'ny ato amin'ny tistion ity zany mbo nalaky mboana kely reo no ary namonjy anay satria teo daholo izay no niana aloha tsisy toromasina kely ary ka dia manasa anareo mamelona re tompoko ohatran'izao foana amin'ny fiainanay eto satria miankiny avy eo amin'ny tena dia foana izy ity resaka le hoe kanala misy ny tena problème anay eto zatra tokony hisy bizo tokony hisy lalana ivany io ary amin'ny anareo tsisy mihitsy tena tsisy ity dia tenena koa ity terrain le malady namboarina ity ny tena mitarika rano be dia mamoaka amin'ny lavaka be da be io tao terrain sa inona terrain manara-penitra dia le ry trano mora zay le pompier mba hitrokan'le rano fa maty zay ny aretina mamely ny entana lena akabiaza simba miainanao amin'izany naty rano manasa mamely i raha ohatra amin'io zao misy herinandro izy zay vao tena maina io ka zay ny ilana vonjy aloha zay ny ilaina vonjy reo olona entana anay aloha amin'izao dia efa miantona na antona daholo satria fa anaty rano fa minandilana rano antrano
ohatrany tamin'ny alina zao zay dia ambony latabatra matory nanomboka teo amin'ny folo teo amin'ny folo alina olana anay aty amin'izao aloha resaka sakafo aloha dia efa anaty rano daholo ranony sotroina zao io pompe zao fa milentika anaty rano daholo na rano sotroina ry tsisy sakafo efa lenao daholo charbon tsisy raitsina ntsony ao zay eto zany zao a dia inoranandro kely tamin'ny alina iny dia efa dibo-drano hatramin'ny entana ao an-trano lena tsisy azo raisina ntsony zany zay amin'izao fotoana zao ka mangataka zany zay ho anareo mpitondra fanjakana mba jereo akaiky satria raha ny tena marina zany hatramin'ny namefeny zareo an'le terrain a lasa nisy problème zany izay aty ambany aty satria le rano rehetrarehetra va aty amin'ny terrain a tonga any aminay daholo na lalany voany raha tsisy ny bizo zao simba ny bizo a dia nany cotisation satria misy cotisation 25 000 ao aloha zay a na vola ao alohanay amin'izany raha mbola tedavina nefa ny sakafo etsy an-daniny tsy maintsy tedavina amin'le fiainana sarotra le anaovan'le zareo an'le terrain aloha tsy fantatray mihitsy fa dia hoe ny fefena fotsiny dia zay zany no nanaovan'ny zareo an'le izy ka zay zany tena mangataka fanampiana zay fa tena anaty rano e isaky ny avo kely ny orana dia anaty rano izahay izy zao fa hatramin'ny alina zao izy io fa niakatra nanomboka tamin'ny oranandro be sy rivotra be iny a dia nanomboka tamin'ny folo teo izy efa niakatra le rano ny ao an-trano zao nefa tsisy raisina ntsony zao zany ny ao an-trano amin'izao fa tena letika tanteraka raha mitsangana zao efa ty dia zay ny angatanay fanampiana zany mba hoe mba jereo manokana zay tsy miteny hoe api zay amin'ny resaka sakafo sy ny anina fa le tena le hoe le vahaolana amin'le rano zany zay ny tena tedavina eto mandany ifindra any amin'ny toerana natokana andraisana ireo traboina ny akabiazany iretomponina ireto noho ny antony tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra amin'izao fotoana izao tsy sa ilaozana araka izany ny tokantrano na dia eo aza ny rano izay tsy mitsahatra ny miakatra zao zay dia mijorojoro eto amin'ny terrain eto tsy hitanay za azo atao président moa ny tenta aminay chef de carreau makany amin'ny EPP dia le trano koa tsy azo ilaozana satria mimpanana roatra zany efa hainareo ihany dia tsy maintsy miaritra eto aloha mandra-pahitana ny marina izy maharitra eo amin'ny herinandro indraindray a raha ohatra tena tsy avy le orana dia malaky any izy aloha mandeha fa raha mitohy foana le orana dia tsy anina mihitsy izy fa ohatran'izao foana tsy alanay eto zany ny entananay ao sao dia alain'olona le entana kely ao an-trano manome EPP zany hono zareo fa miolana zany le entana ao an-trano mihitsy ka dia mila mandeha amin'ny EPP zany hono zay vao tsy haiko hoe misy fanampiana zany ozy zareo fa rehefa tsy mandeha any dia tsy mahazo fa ny anay aloha hiaretanay eto foana fa satria entananay alenay mijanona eto na tsisy hohanina ary alohandroany fa taon'io zany eo amin'ny 2 andro 3 andro tsy afaka dia miaritra aloha e ary zay hoa tsy afaka niala eto le ny olona ny miteny hoe mifindra satrotra ifindra fa le sécurité-nay eto tsotra ny talohatsony zao ny eto vakitrano mandreraka nefa ianao firy taona anao miaran'izao zavatra zao nefa ny olona manimba sy manana fotsiny tsy afaka miala eto marina tena tsy afaka miala eto zay aloha zay miaritra kely zay miafiafy kely rehefa ana kosa le izy dia mba manasa an'zareo tompony andraikitra amin'ny ambony ao amin'ny fanjakana ao mba saidirevan'zareo maso dia mba ambaran'zareo le izy fa resaka kanala sy biso ny problème anay eto zara fa manao sozea zao nanao taria vaky le biso ao dia bouché rano avary mitotina maty rano avakatsy mandeha tsisy lalana alehan'le rano dia le vahoaka kely madinika mba mijaly tena mijaly ka dia miala tsy indrindra raha ohatra ka hoe tonga ihany rehefa misaotra anareo tonga aloha andeha hialaka fa le ilaozana le trano manahirany dia manasa mamelona mba hiangaviana aminareo zany mbo tonga any amin'ny tompona andraikitra any mba jereo na ny be ny tanàna na ny gouverneur na iza mba sevo mijery kely izy amin'le toerana ohatran'izao aza dia atao tara loatra fa raha efa tonga ohatran'izao ny rano zay vao hoe zao tsy mety zany mbola mitoy moa ny rotsakorana ary vosikajy ho ao anatin'ny filazahana fampitandremana miloko mavo ny faritra atsinanana sy ny faritra analanjyrofo atao anatin'ny 420 ora ahina fatratra ny mety akara ny rano bebe kokoa ka hisy fiatraikany ratsy eo amin'ny fiarin'ny poniny izany ahina mafy ihany koa ny lafi ny ara-pahasalamana noho ny tsy fisian'ny rano fisotro madio sy ny fiandronany rano maloto
Fankalazain'ny fiangonana katolika apostolika romana androany ny alarobiny lavenina fotoana izay manamarika ny fanombohany vanim-potoana ny karemy izay maharitra 70 andro mialohan'ny fankalazana ny fety Paska ny karemy izay fotoana ifadiakanina sy fiekekeloka ho an'ireo mpino ary iainana ao anatin'ny vavaka sy ny fibebahana. Henri Florion. Ankalazain'ny fiangonana Ikara na ny fiangonana katolika apostolika romana amin'ny ity androany ity ny alarobiny lavelona na ny mercredi des cendres fotoana izay manamarika ny fetombony vanim-potoana ny karemy. Ny karemy izay fotoana anaovana fifadikanina sy fiekenkeloka izay tandrema ny kristianina ary maharitra 70 andro ho amin'ny fiomanana amin'ny fankalazana ny fetiny Paka izay ahitana alahady miisa 5. Teboka maromaro no takin'ny fiangonana mandritra ity 70 andro ity irany nambaran'ireo pretra. Faharoa fotoam-pibebahana zegny hoe ny vita batemy dia antsoviny eglizy amin'ny mpitombony finoany ka antsoviny bebaka indrindrandrindra fô andreny sakramentan'ny fampiavana confesse sady didiny eglizy lasiteny confesse mbo mikonfesiava na dia ndray maky isan-taona azy dikan'izay fanatsy confesse indraiky isan-taona fahafarany elo moka zany indrindra ny karemy ny eglizy magnantso atsika hitandreny ny tenin'Andriamanitra alakono ny tsarabe ny tenin'Andriamanitra magnantso atsika hivavaka misimisy kokoa ary zay indrindra no ambaran'ny evanjely niany amin'izao alarobian'ny lavenina izao. Ny mivavaka dia mitrotro amin-Janahary no miditra agnatin'ny fiombonana tanteraka amin-Janahary. Jesu Kristy fô ndraiky no magnantso atsika mbo ho maligny zay hoe mba ho prudent sy aharitra amin'ny fivavahana aozy hoe miambena ary mivavaha mbo tsy ho latsaka amin'ny fakampagnahanareo. Evanjely Masinda Matio toko faha 29 andininy faha 1 mandritra ny vanim-potoana ny karemy tahaka izao ihany koa no anaovana ny fanomanam-panahy sy bebahana mialoha ny fankalazana ny fetiny Paka. Miovaraka izany ihany koa ny endriky ny fanamiana ao am-piangonana sy anaovan'ireo pretra. Ny alarobiny lavenina dia androny fifadian-kany ny zoman'ny karemy dia amporosihy ny fady hena. Mandritra ny karemy dia tsy misy ny fihiranany na ny fagnononana ny voninahitra sy ny fihiranany alleluia raha tsy agny amin'ny alina masina ankalazantsika ny Paka. Ampiasaigny loko volomparasy, loko violet amin'ny vanim-potoanan'ny karemy, loko mampiavaka ny fotoanan'ny karemy, loko ny fibebahana, magnambara fagnetren-tena, loko ny fanompoana fô indrindra fô fivalozana sy firegnana amin-Janahary. Tsara be ny evanjely atolotry ny liturgia amin'izao alarobian'ny lavenina izao. Aozy Jesoa hoe tandremo so ataon'olo ataonareo hitan'ny olo ny asa so ataonareo karaha le fanompiatsara velatsy. Kitanavana aza be bognabogna ozezo, aza poerapoera, aza be vantara ko magnano asa soa ny olombelogno tsy hilagna sitraka. Zanahary no ilagna sitraka fa tsy ny olombelogno aza ny atsara velatsy ao Jesoa. Zegny fiainana ny karemy zegny. Miezaka tsy miatsara velatsy. Tamin'ny taona 104 no nanomboan'ny kristianina nanao fifadin-kanina amin'ny karemy ka 70 andro no faretany izany fifadiana izany izay miendrika fanaovana sakafo farak'izay tsotra dia tsotra. Izany rehetra izany izay atsiarovany ny fifadin-kanina 70 andro nataon'i Jesu Kristy tany anevitra. Hamevanana kosa ny fifadin-kanina amin'ny alahady sy amin'ny andro ny Maria. Mifarana amin'ny fifadin-kanina intitra kokoa ny fankalazana ny karemy mandritra ny herinandro masina. Tsy fandriam-palema na olona misy 5 tompon'antoka tamin'ny fakanakeriny teratany malagasy ray teny Andotapenaka ny talata fa 9 febroary teo no sarony zandary namony ainy ankilan'ny mpakakeriny misy 2 hafa nandritra ny fifandonana ny samborany reto mpakakeriny reto Kaeton Andriatsilavo. Fianakaviana kaiky sady mpamily no atidohan'ny kotrika ny fakanakeriny teratany malagasy iray teny Andotapenaka ny talata 9 febroary lasa teo. Nandritra ny fotoana anaterana ny vola takalonaina teny Bevalala raikitra ny fifandonana teo amin'ny pakankeriny sy ny zandary vokany pakankeriny roa namony ainy olona 5 hafa voasambotra.
hizavanitranga tamin'izany dia efa nisy ny fikasana haka ny jamaikio olona io a ny alatsinay tsy tomombana izany ka dia ny atalata no nataony zany no nalaina le rainy ka olona anak'olo milanja basipoleta no nakazy ireo fantany vao azon'izy ireo reo olona reo dia lasa ry zareo nanazo milalina gotro manjaka dia tany ambona amin'ny taratamaty ny farana teny an-dalana dia navotsireo olona reo ny sofera ny alarobia 7 febroary dia nisy fangatahana vola mitetika 600 000 € ho tambo ny famotsorana ny olona io ka miaterina eny Bevalala izany vola izany nandeha ny adivaritra ka 12 millions d'ariary no tapaka fahaterina eny Bevalala manolona zany tranga izany dia nisokatra ny fanadiadiana teto amin'ny sapana fikarena Bevava ka fantatra fa ilay fianakaviana kaiky sady sofera fa todomokotrika olona 10 no voasambotra ka ny iray vehivavy ny iray mpitandro filaminana roa kosa no maty natria ny fifandonana ny samborana reo mpakakeliny fiara raya sy basy raya no nigiazana tian'io mariana fa dia izay tao amin'ny sapana fikarena Bevava dia mananentana nareo amin'ny fanomezana hango vaovao mba hahafahanay mihety sy ara-potoana amin'ny zavatra rehetra fanadiadiana tokony ho ataonay. Nanamafy hatrany araka izany ny eo anivon'ny zandary fa zava-dehibe ny fanomezana loharanom-baovao marina sy ara-potoana ahafahana miady amin'ny fakanan-keriny eto amintsika. Ny fakanan-keriny izay nianahazo vahana teto amintsika na ny tanan-dehibe na any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ankilan'izay olona misa 7 nanafika tao Ambodikavo Moramanga no saron'ny zandary ny aliny 12 febroary lasa teo. Rehefa avy nanafika tao Ambodikavo nifindra tany Ampasinambo ireo olona ireo ka taorin'izay no nanaovana velam-pandrika na afahana ny sambotra azy ireo. Kanandemo zany intervention tratra olonareo fitolany isany natratrarana vola araka le nalainy teo misy ihany koa ny filasamboka ao anatin'izay dia misy basy anankiroa ny ray basy PA sy basy fusil de chasse zany dia akoatran'izay moa zany maromaro ny zavatra mission ny zavatra nangalariny dia brigady ny Moramanga moa zany mandray an-tanana ny fanadidiana mahakasika an'izay zavatra zay. Eto zany dia manentana indrindra manentana trany ny fiara-miasa eo anivon'ny gendarmeria sy ny vahoaka eny fotony amafisina zay zavatra zay satria nahomby matoa tratra zao vokatra zao. Atolotra ny fampanoavana tsy ho ela ireo jolatratra ireo. Atreto aloha mirongatra ary miha-mahazo vahana manerana ny nosy ny fanafiana amin'ny tapedina sy ny fakanan-keriny ary fitarainana maro no voaray mikasika izany. Vaomaly be ny tanàna iray ao amin'ny komunina Tsimafana, Belturbine, Namoinay ny voatifitra ary voalaza fa ampiraitsy-kombakomba tamin'ny Tahalo. Tranga izay mbola mampametra-panontaniana no ireo aya maro manodidina izay tranga izay. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny hoe avy aiza ireo basy sy bala ampiasain'ireny mpanao asa ratsy eto amintsika ireny. Maresaka irasan'ny pirenena vetivety tsy misy fanavahana mitovy amin'ireo sivily manjo ireo mpanao gazety ao Israel sy Rafa amin'izao fotoan'izao ny mpanao gazety maty any amin'ireo firenena misy ady ireo izay mahery ny azato amin'izao fotoan'izao. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity aly ity n'aiza misy anao hankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay ora ray sy 4 minitra ny tondrana ny fampahalalam-baovao zay mandrapitafa ho amin'ny lapitondray tompolasy tombovavy velo matomboko.
Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalana vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Université PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalana vaovao. Université PEF. L'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.